nanao antsoavo anarina firenena ao anatin'ny fihavanana filoha-pirenena era-jonarima-pianina ny maraina teo tetsy amin'ny FJKM ambona orona sabotsina mehana. Lehilahy iray 17 taona mpamily fiarakaretsaka no maty tao anatin'ny fiarany tetsy amin'ny tobina santsy sabotsina mehana, tsy fantatra mazava ny antony nahafaty ity lehilahy ity. Arahinao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ireo vaovao nisongadina nandritry ny herinandro. Ny antsipirian'izay avy hatrany. Akafaliana indray tompoko lasy vovavy ny tsy dia nantokatranao amin'izao alina izao. Manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao ny lafin'ny politika avy hatrany. Mazava ho an'ny filoha-pirenena vaovao era-jonarima-pianina ny fanarenana ny firenena manomboka izao. Raha nambara ny maraina teo tetsy amin'ny FJKM ambonorina sabotsina mena. Raha misy ny fototra tsy mety dia aravana ka nanao antsoavo anarana ny firenena ao anatin'ny fihavanana ny filoha-pirenena era-jonarima-pianina ny maraina teo. Fanadadina. Amin'ny Jeremia voalohany ary ny andininy fahafolo zay manao hoe arindro aho manindry anao zao andro anio izao anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anombotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorona sy amory. An'Andriamanitra ireny voninahitra. Izay ny fampitinana ny lahateny filoha-pirenena era-jonarima-pianina ny maraina teo tetsy amin'ny FJKM Ambomonorina sabotsina mena. Mbola nanamafy hatrany ity farany fa izay tsy mety amin'ny fitondrana dia ajanona fa ny tanjona amin'izao fotoana izao ny fananganana sy fanarenana ny firenena. Ao anatin'ny fampandrosoana ny fiainam-pirenena ho hatrany ny filoha-vaovao ny fiaraha-mitantana. Raha raisina amin'ny hevitra tsotra fotsiny dia hoe izay tsy mety ajanona fa tsika dia amboly anangana zay nge fiainam-pirenena. Rehefa hitondra ny fampandrosoana ianao dia tsy maintsy manarina dikan'izany, manangana dikan'izany zavatra izany ka raha misy fototra tsy nety tao dia tsy maintsy ravana zany mazava ho azy fa dia noavy nojerena amin'ny fanarenana. Mitazoverina ve ny fiaraha-mitantana miaraka? Hojerena zany nge fa nilaza foana fa ny tenako dia kandida zay mivelatra amin'ny rehetra hojereny zany tsy maintsy ao anatin'ny fitoniana, ao anatin'ny fihavanana, ao anatin'ny fandeferana no andinihana an'izany rehetrarehetra zany. Namaly ny fiorana sy fifanarahana nataon'ny filoha-pirenena era-jonarima-pianina niaraka tamin'ny kandida Janvier tamin'ny alakamisy teo tetsy amin'ny hotely Panorama. Raha nohitra hatramin'ny farany ny tsy fankatoavan'ny valim-pifidianana ny pomba ny kandida Janvier namaly ny filoha era-jonarima-pianina fa efa neken'ny vahoaka sy ny fitsarana ary ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny voka-pifidianana tamin'ny zoma lasa teo. Ny fifanarahana zany dia tsy misy ary angamba ny antso mba tiako atao fotsiny eto tsy misy toerana mendrika nanaovany an'izany mihoatra noho ny eto amin'ny tempolon'Andriamanitra ohatran'izao itsona ny fihavanana, itsona ny fitoniana ary itsona ampitiavana ny olona rehetra ny fanometanana ho amin'izany. Eto ny antsoiko ny vahoaka malagasy rehetra tsy irona any amin'ny fampisaraham-baza na irona any amin'ny fanakoritana satria misy ny tianao an'izany fa hoy izaho hoe anarina ny firenentsika efa vonina amin'izany isika rehetra. Ny araba ny filoha-pirenena vaovao mivady sy ny fianakaviany ny mpitandrina sy ny mpino tetsy amin'ny FJKM Ambonorina sabotsina mena io maraina io. Anizantsika ny fampahalalam-baovao ny fitim-baovao tamin'ireo vaovao nisongadina tamin'ny herinandro iny. Voalohan'izay ny eo amin'ny lafin'ny politika, voka-pifidianana ofisialy teny amin'ny CES ny zoma lasa teo ary ny fanekevitry mpanao politika momba izay hatrany sy ny isa 17 nanamarika ny firenena. Andininy fahaika 20 ambaraka voafidy voalohan'ny Republika Madagasikara ny kandida ra-jonarima-pianina ra-fitondrana ery marsiana. Araka izany, aotra faingo aotra ray isan-jato no niovy tamin'ny voka-pifidianana taorian'ny fanamarinana sy ny fampitana nataon'ny CES. Nidina ny vato azon'ny kandida era-jonarima-pianina ary niakatra kosa ny vato azon'ny Jean-Louis Robinson saingy tsy nanova ny voka-pifidianana izany. Namiritra tamin'ny tsy fahatongavany indray i Robinson Jean-Louis.
Tsikatra ihany koa fa tsy teto ny Prime Ministre Omer Perisik izay renitsofina tety ivelany fa tsy eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Nanatrika teto kosa ny Prime Ministre Lefitra Boutsaza-Peroa avy amin'ny Ankolafra Valomanana saingy tsy nany eo hevitra. Nanatrika teto koa ireo maso na solitena avy amin'izy ireo izay monina sy miasa eto Madagasikara. No lavin'ny fitsarana manokana amin'sahana ny fifidianana avokoa ireo fitoriana napetraky ny candidat Jean-Louis Robinson, anisan'izany ny fangatahana ny famerenana ny fampitahana, ny fanasana ireo vato sy ny fangatahana ny fanafoanana ny vato azy ny candidat Ramampianina. Andiny voalohany, lazaina fa tsy azo raisina ny fangatahana nataony andreo matoa raha Son Jean-Claude ho fanitsanana tsy ho pilatsaka fidina ny candidat Robinson Jean-Louis ireo fitoriana mangataka fanafoanana ny fifidianana nataony ramatoa sy andreo matoa isany. Raha lay Senarmoni Manuel, Mitsupenani GTT International Genève, Rassordier Julia, Lago Kacintumbna Fiturina Naton candidat Robinson Jean-Louis, mangataka ny fanafoanana vato azony candidat Ramampianina, ary toy izany koa ny fitoriana nataony candidat Ramampianina mangataka ny fanafoanana ny vato azony candidat Robinson Jean-Louis manerana ny nosy. Raha ny vokatra azo izay nivoaka androany dia miisa 770 ireo borao-pandatsaham-bato no nifoanana noho ny tsy fisian'ny fanaran-dalàna izay misy vato ray sy 909 alina. Anisan'izany ny borao-pifidianana tao Antsirabe voalohany sy Ambatondrazaka no lavina kosa ireo fitarainana sy fitoriana maro izay nangatahany candidat Jean-Louis Robinson sy ny candidat Ramampianina. Amin'ny fa 420 na fa 520 ny volana janoary avy kosa no fantatra fa hanaovan'ny filoha Ramampianina fianianana, tsy mbola fantatra mazava ny antsipirian'ny fandaharam-potoana, mety ho etsy amin'ny CES Ambody ihany no hanaovana izany, nefa mety ho etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ihany koa. Izany hoe andro vitsy dia vitsy sisa no ihazoana Rajoelina andry ny fahefana. Izany hoe tsy maintsy atao ao anatin'ny herinandro manaraka ity ny famindram-pahefana. Ery marsial Ramampianina rakotoary manana teraka ny 9 novambra 2017 tany Antsofinondry ary poniny Sabotsynamena. 5 taona ny lehilahy ary manambady sy mananjanaka 5. Niofana manokana momba ny lafiny ary économique izy ary manana ny diplôme DEA amin'ny sciences comptable izay azo nandritra ny fianarana noratoviny tany Québec, Canada. Fa teo alohan'izay dia ireto avokoa ny diplôme ananany. Diplôme de maîtrise en sciences économiques à l'établissement d'enseignement supérieur de droit, d'économie, de gestion et de sciences sociales, teny anivon'ny université ny Akatso ny taona 2017. Diplôme d'études approfondies DEA en sciences comptables tany Canada ny taona 2017. Diplôme d'expertise comptable du CGA tany Canada hatrany ny taona 2017. Rehefa vita ny fianarany tany ivelan'izay, niverina teto Madagasikara izy ny taona 2017. Lasa talian'ny INSCAE teto Antananarivo ny taona 2017 ka hatramin'ny 2017 ary mpampianatra mpanampy tao amin'ny université an'Antananarivo ary tao amin'ny IAE ny université ny Metz tany Frantsa. Ny taona 3 ka hatramin'ny 4 niasa tao amin'ny présidence de l'ordre des experts comptables et commissaires aux comptes de Madagascar Ramampianina. Ny taona 7 ny antso azy eo amin'ny toeran'ny ministry ny vola sy ny teti-bola-pirenena ny gouvernement tatetezamita izay notariany Andry Rajoelina. Efa taona no nitantana n'ity ministera ity. 10 andro ny alohan'ny fihodinana voalohany ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2012 natolotry ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy candidat roa hafa izay nolavin'ny CES Ramampianina ary nitondra ny laharana fahatelo tamin'ny fifaninanana. Azo lazaina fa miady irery ny avy amin'ny Ankolafra Valomanana sy ny antoko avana ankehitriny manoloana ny voka-pifidianana navoaka ny CES androany. Tsy anaky ny vokatra izy ireo nefa tsy hidina an-dalambe ihany koa fa hijanona noho ny tolona etsy amin'ny kianjany Magro sy verina ihany koa hitondra ireo pirofo sy ny fitoriana eny anivon'ny CES. Eny mety ho tonga teny anivon'ny fitsarana mihitsy aza izany satria dia nisy ny osika hoy ny Dr Jean-Louis Robinson.
Roaloha ny fangatahana takin'izy ireo mba hisiany ny mangarahara eto amin'ny firenena dia ny fanafoanana ny didim-pitsarana navoaka ny CES ary faharoa dia ny fandroana ireo mpikambana eo anivon'ny CES izay ireto farany no hanatanteraka ny fampitahana ny fampitahana ireo vokatra anatin'ny vata fanajaham-bato. Manambary izahay tsotro zao fa tsy manaiky aniny valim-pifidianana iny. Tsy manaiky hoy izy aho satria tena gaga izahay. Tsy nisy ny raisina izay fitoriana napetrakay fa dia lazaina fotsiny hoe tsy nisy profo. Tsy mety satria izay mihevitra amin'ny tenanay hatramin'izao dia mbola lazaiko aminareo eto fa izay mbola mihevitra anay mandresy mangataka izay hamoanana ny CES. Le CES faharoa io zany dia tokony foanana angalana CES fahatelo. Ary zay CES fahatelo zay dia mba angatahanay ho ijery ireo fangatahanay rehetra amin'ny tena izy. Nanaiky ny candidat Jean-Louis Robinson androany fanehoana mangina tamin'ny era Journal Mampiana omaly tetsy amin'ny hôtely Panorama. Tao anatin'izay no saika isy ny fanambarana iombonan'ny rotonta izay tsy totosany noho ny tsy fanekeny Dr Jean-Louis Robinson ny andininy faharoa anatin'ny fanambarana dia ny fanekena ny voka-pifidianana izay avoaka ny CES tamin'ny ity androany ity. Kiasika ireto fitarainana napetraka izy ireo tetsy amin'ny CES dia mbola hiverina anatitra izany indray izy ireo miaraka amin'ireo profo izay eo ampelantanany. Anisan'izany ny Rakipeo maneho ny alabato tamin'ny distrika teto Madagasikara. Anisan'ny osika goavana ihany koa hoy ny Dr Jean-Louis Robinson ny teo amin'ny lafiny informatika. Androany dia nampiseho santionany tamin'ireo osika izay nisy ny mpisolo vava ny candidat Robinson. Alohan'ny azoko ampianaka kotraka raha omeko anareo ty ao anatin'ity procès verbal ity zany dia tsy voasoratra hoe firmarina ny numéro de bulletin nampiasaina ary fananina tsy nampiasaina tsy fananina tsy soratana. Ao anatin'ity misy au moins 900 amin'izay zavatra zay. Ka raha profo no angatahana aminay hoe eto ny profo fa tsy nampiasaina ko bulletin de vote reo. Rehefa tsy voasoratra ato izy ve tsy efa profo tsy nampiasaina na tsy répertoriena. Raha ao anatin'ity zavatra ity be da be mihitsy ny isan'ny mpifidy telo amby enimpolo sy telonjato ny isan'ny bulletin nampiasaina atao anaty bureau de vote io izay tany faharatsy io 7 sy telonjato. Nakaiza zany le bulletin de vote enina amby telopolo izany nampiasa azy. Somary nisy ihany ny resaka ny olaka nataon'ireo tompona andraikitra sy mpitandana ary mpitarika eo anivony ankolafy ravanomanana sy ny avy eo anivony antokoavana. Ny tsy fanekena ny voka-pifidianana moa dia anisan'ny antony iray izay anisan'ny nanambaran'izy ireo fa malalaka ireo vahoaka saingy ny mpitarika kosa dia mijanona manaraka ny lalana misy. Ankilany dia niantsony hivondrona iraisam-pirenena ny ankolafy mba hijery akaiky ny zava-misy eto Madagasikara. Nanomerarin'ny senita tamin'ireo fanakianana maro azon'ity vao miramahalo eo tena misahana ny fifidianana ity ny voka-pifidianana ofisialy. Ny araban'ny filoha vaovao ny filohan'ny senita. Ny fanahian-kevitra voalohany angambany avy aminay aty amin'ny senita dia ny hoe miarahaba ny Madagasikara ary miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra na totosa somatsara n'ilay fifidianana izay nikarakaraintsika tao anatin'ny fotoana sarotra ary fifidianana namoahana ny Madagasikara ao anatin'ny krizy ary tampilaminana nanaovantsika an'izany fifidianana izany. Miarahaba indrindra ihany koa n'ilay filoham-pirenena izay lany androany ka dia omen'Andriamanitra fahasoavana sy fahasalamana izy ka hitondra eo antsorony ibaby ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra ato anatiny ato mba hahatonga antsika rehetra hiara-onina miaraka ampitiavana ary ampilaminana ato anatin'ilay Madagasikara malalantsika ity. Nanambara ny fahavonona ny hiara-iasa amin'ny filoha vaovao kosa ny kandida filoham-pirenena tamin'ny fihodinana voalohany natolotry ny antoko malagasy tonga saina izay isan'ny miady mafy eo amin'ny toeran'ny Prime Ministra ihany koa ary manana ny fomba fijeriny momba ny maro anisy eo amin'ny parlemanta. Ny fiara-miasa moa fa nolazaina fa tsy maintsy misy miaraka amin'ny filoham-pirenena vaovao ary hitondra firenenantsika amin'ilay toerana izay tokony hisy azy izay very taloha eo ny fianakaviam-be raisam-pirenena aloha anisan'ny voalohany dia ny verenan'ny financement rehetra eto Madagasikara ka manoloana an'izany
ny fijoroan'ilay gouvernement vaovao io zany dia zava-dehibe satria arakaraka le olona rehetra le ekipa iara-iasa io no ahafahantsika mora mahazo financement no ahafahantsika ihany koa mametraka tsara ny filaminana maharitra eto Madagasikara. Les majorités tsy miteny le texte majorité relative sa majorité takina ahoana azonao fa io zany misy interprétation be dia be le texte fa zavatra itsapa fotsiny zany eo anatin'le izy hoe miainga avy amin'ny anteny miaram-pirenena ny fanolorana lisitran'olona atao premier ministre dia anjaran'le filoham-pirenena maka hoe izy ny tiany alaina amin'le lisitra izay amena azy. Efa nisy ihany koa ny fifampiresana teo amin'ny filoha Erajonary Mampianina sy Pierrot Rajonary Velo. Mananteny ity farany fa hitondra fampihavanana tokoa ny fahalan'iny ity filoha vaovao ity. Président Erajonary Mampianina, président vaovao ary arak'ireny discours natao reny moa dia hoe ho président malagasy rehetra tsy ankanavaka zany hoe na ny fidy na ny tsy fidy dia izy no andravona ametraka ny zany atao hoe réconciliation nationale izay efa nieritreretina ho apetraka ary mino an'izany koa zay satria anisany efa fampiresaka taminy ihany alohan'ireny fiodinana faharoa reny dia vonona tanteraka izy no anaty tosa ary tadiny fomba rehetra hiavanan'ny malagasy manontolo. Ny tombotsoa ambonin'ny vahoaka kosa no tokony hojerena raha nambaran'ny filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita na inona no safidin'ny kandida tsy lany amin'ny fidirana na tsy amin'ny fitantanana ny firenena. Tsika manana le soatoavina hoe rehefa misy faninanana ohatrandreny dia mampiavaka antsika gasy dia ny hoe zay mandre tsy obiana zay re tsy akoraina zay zany ano apetrako rabaina zany manokana ninona andresy rabaina ihany koa ny fandinana taminy zany tonga dia efa midika avy hatrany fa hitako azy zany zavatra roa ny tokony azony miresy raisiny na masefatra loatra le adidy miandry antsika satria mbola hanarina le firenena dika zany fa azo atao miara-mitatana ray izay nandramana fa nisy zay tao aminay tao amin'ny Société azona afaka mifanaraka ihany zany da nisy firahikevitra samy manana ny azo maromaro tao rehetra kosa moa tsy mety zay azo atao koa fa ho anatin'ny lalàna zay no laninay vao tamin'ny faraparany teo manana ny zony ny opposition ao amin'ny fitantanana ihany koa afaka miditra zany amin'izay rafitra zay fa ny apetraka fotsiny dia hoe apetraka amin'ny fahendreny izy roa fa ny tombontsoa ny firenena ny tokony ataony ambony indrindra. Nanamafy ny avy eo amin'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy fa ny fihavana ny samy malagasy ihany no antoky ny fiverena ny mpamatsy vola hoenty mampandroso ny firenena. Tokony tandovana lalandava zany ny fihavanana. 5 taona zay sika sy niaraka tamin'izao tontolo zao fa nataon'olona kilabao dikan'izany zany dia na ny fanampiana zay azo sika isan-taona eo amin'ny fitopolo na eo amin'ny fitopolo isan-jatony eo natao hoe budgétaire tsy azo sika ka ny sika tsy afaka nanao zavatra io zako vokan'izay dia raha mahita fa potika dadaoly zany ny lalana eto Madagasikara zao fotoana zao tafiditra amin'ny concert des nations zany Madagasikara amin'izao fotoana zao aoriana ty fidianana ty mbola ho avy moa zany dia ny filombavamboaka ho fidiana ny premier ministre ny anay dia mampirisika ary mampatsah hatrany hatrany hoe tsisy masina mihoatrany tanindrazana ny foin'Andriamanitra amintsika ty Madagasikara ty ka ho sika ho mentika an'izany amin'ny firesakiana fitiavana fahalahina mampandroso ny mpiray tanindrazana. Efa vonona kosa ny zandarmarim-pirenena na amin'ny fiarovana ny an'ny filoha vaovao na amin'ny fitandronan'ny filaminana amin'izay korotana mety hitranga. Ny filaminana dia efa misy atao zany mipetraka ny ville sy sisany fa ny tena mamaika zany zao efa lasa président le olona dia ny sécurité ho anazy zany zao nijerevanay le miaraka aminazy mandrapiasiny le passation miaraka amin'ny direction sécurité présidentielle. Na fipetra mety toresina mon général raha tanteraka le hoe anokatra vavahady ny tsy amin'ny tsy resaka hoe satria misy olona miteny an'izany dia misy fepetra manokana fepetra hatramin'izany efa misy fa raha vao mandika lalàna tsy misy tsy fitandrona ny fandriam-pahalemana sy filaminana dia efa mandray andraikitra zay. Ankoatr'ireo dia tsy nentina aneo hevitra manoloana ny mpanao gazety ny prime ministre lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria avy eo amin'ny ankolafy ravalomanana dia hibotsy zaza Pierrot.
Mbola miandry ny fahavitan'ny asan'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana sy ny fipetrahan'ny gouvernement tamin'ny toeran'ny fondrona européenne vao aneo hevitra momba ny famatsiam-boly sy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara. Pas encore. Il faut quand même avoir l'accomplissement de ces transitions pour avoir ça. Autrement dit, il faut avoir la formation de l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, la Cour électorale spéciale n'a pas encore prononcé les résultats définitifs de ces élections législatives. Il faut attendre aussi la nomination du nouveau Premier ministre et la formation de son gouvernement. Ce sont, disons, les étapes qui doivent suivre. Raha nandrasany iarahaba-ny herinaratra no ity farany voafidy noho ny fifidianana tamin'ny firenena mikambany Fatma Samora dia tsy nentina anio hevitra izy androany manoloana ny mpanao gazety. Inona no mety ho hevitra izany? Tamin'ny fihodinana voalohany, namaly ny fanontania mpanao gazety ary niarahaba ny Senita sy ny CES ity solitena maharitra ny PNUD ity. Nanatrika an'ity fotoana ity kosa ny masefo Amerikana Eric Wong saingy nilaza mazava fa miandry any Washington vao anio hevitra. Can I ask you just a question? Yes, how do you find the election? There'll be a statement issued by Washington. Isan'ny avaka ihany koa tamin'ny lanonam-pitsarana manetriketrika ity ny fanatrehan'ny mpanao gazety malagasy vahiny anjatony mahery ankoatran'ireo masevo vahiny. Tsikaritra ihany koa fa tsy nanatrika an'ity fotoana lehibe ity ny mpitarika amin'ny pahanelanelan'ny Sadek toandry Simao Leonardo na Joakim Sisando. Fifandrifian-javatra ve? Tsy nioatra ny 17 taona avokoa ireo repoblika rehetra nijoro teto Madagasikara hatramin'izay, isaky ny 17 taona misy korontana dia miova ny repoblika, ireto ny tarehimarika. Repoblika voalohany 770 nahaterahany ka hatramin'ny 570 nafatesany filoham-pirenena jeneraly Ratsimandrava Richard raha ataony kajy dia naharitra 17 taona izany. Ny repoblika faharoa kosa nanomboka tamin'ny tondran'ny amiraly Ratsiraka ny taona 570 hatramin'ny nanalan'ny vahoaka ny amiraly Ratsiraka tamin'ny taona 2770, mbola 17 taona ihany koa ary ny repoblika fahatelo izay nanomboka ny taona 2770 hatramin'ny 720 farany teo, mbola 17 taona ihany koa. Isan'ny verimberina ihany koa ny tarehimarika 17 tato anatin'ny tetezamita ary daty nanana ny mampiavaka azy avokoa ny 17 janoary 2020 izay nitokanana ny kianjan'ny demokrasia Ambojatovo izay nakato ny tetezamita ho toeram-pilalaovan'ny ankizy-ndray taty aoriana ka tsy afaka nanaovana fihetsiketsehana intsony. Eo ihany koa ny 17 martsa 2020 izay nifanoloanana tamin'ny resaka famindram-pahefana tetsy amin'ny episkopaty Antamena ka nampitsoaka n'ireo masevo vahiny. Ny 17 novambra 2020 izay nanaovana ny fitsapakevim-bahoaka nandaniana ny lalam-pandrenan'ny repoblika fahefatra. Ny 17 septambra 2020 izay nanaovana ny soni ny tondrozotra na ahafana ndroso tamin'ny fifidianana ary ny 17 aogositra izay nilazan'ny CES Vaovao ny datin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny 17 janoary androany izay nafantarana ny filohan'ny repoblika Vaovao, filoha voalohany amin'ny repoblika fahefatra hitondra ny Madagasikara. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray ny trangana Asanjola tetsy amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano tamin'ny 17 ny volana janoary lasa teo. Tokantrano telo teny ambody afotsy no voatafiky ny dahalo izay tsy voafaritra nisan'izy ireo. Vokatra izany olona iray no naratra ary nentina vonjimaika tetsy amin'ny hôpital HGRA. Vola mitetina 70 tapitrisa ariary vata fandrenesana solosaina sy finday roa no azon'ireo jola tamin'izany. Raha vola mitetina roa alina sy iray hetsy ariary sy solosaina roa no very tamin'ny tokantrano iray hafa. Ny andro ihany fa tetsy andre fambohitra apitatafika jola enina no nanafika toeram-pivarotana enta-madinika iray tokony tamin'ny iray ora sy fefany. Vola iray tapitrisa ariary finday sy solosaina no azon'ireo jola tamin'izany. Tsy nisy ny olana ratra tamin'ity fanafiana iray ity. Ary farany mbola tamin'ny 17 janoary lasa teo ihany fa tany amin'ny faritra Atsimo andrefana distrika Betioka Atsimbo misy 70 ny omby very tany toerana raha
raha 3 no tafaverina tamin'ny tompony vokatry ny fanarahan-jina taon'ny zandary miisa 4 miaramila 3 sy ny vokin'olona omby 7 kosa no maty tao aorian'ny fanafiana izay nataon'ny jorolamo tany toerana tamin'izany fotoana izany. Eo amin'ny tranga-piarahamonina Atrany, lehilahy iray 17 taona tsy manambady mpamily fiarakaretsaka no maty tao amin'ny anatin'ny fiarany tetsy amin'ny Tobo-dasantsy iray tetsy Sabotsinamena ny maraina teo. Avy namonjy lalona ny Paoly no ndosy mifahafatesana izao ary mbola tsy fantatra ny antony mazava na hafatesana raha nambara ny fianakaviana. Fanadadiana. Fahazaran'ilay mpamily fiarakaretsaka no mijanona eto amin'ity Tobo-dasantsy iray eto Sabotsinamena ity rehefa ala ny andro ka tsy tafody izy. Tamin'ny enina tegna nisy nahita ary izy sy aretina mitaiza moa no le fahazarany zany dia matety izy matory eo. Dia rehefa matory eo izy dia maraindray ny andro dia lasa izy miasa mamonjy etsy ambony etsy etsy amin'ny station Sabotsetsy stationnement. Ohatran'ny tsisy nampiay zany fa zay ny teo manodidina ilay mpihady zany tamin'ny folo alina izy mbola nandeha teo. Mbola ivelany e. Taka tamin'ny enina ariva teo zay saraka satria nirava tao dia lodina akaty izy dia aty izy moa matory indraindray. Dia indraindray any aminy dia maraina ny antso fianakaviana fa maty izy tato anaty tômôbilina. Tsisy aretina tsisy ka olona tena salama izy. Tsy tratra ny mpanao gazety teny toerana ny mpiasa ny Tobo-dasantsy ny asa omaly alina teto Sabotsinamena. Saingy efa disy fantatra ireo mpiasa eto avokoa i Paoly fa zarany hatrizay no mijana amin'ny toerana iray. Raha nambara ny manodidina trany ahina ny fijanonan'ny fo raha nanamafy ny fianakaviany fa tsy nisy ny aretina nitaiza azy. Antsotra toetra. Dia rehefa tsy tafody izy dia matory eto amina eto izay fotsiny. Miresaka izay indraindray. Tsy napoizina. Tsy napoizina. Tranga hafa no niseho teto Sabotsinamena ny maraina teo raha olona maty eny amoron-dalana no mandety mpitranga hatramin'ny taona lasa ka hatramin'izao tapaky ny volana janoary izao. Anizantsika ny fampalalam-baovao ny momba ny toetrandro. Efa manalavitra ny morontsiraky ny nosy Madagasikara ilay andro ratsy dia hoe amin'izao fotoana izao rehefa nena ny heriny. Ho any androany miena arak'izany ny tondra-drandro ao amin'ny faritra Boeny. Andro ratsy vao miforona kosa no misy amin'ny faritra Avaratra Atsinana ny nosy. Fanadadiana. Miena ny herin'ilay andro ratsy dia hoe ao amin'ny faritra atsimo andrefany nosy araka nambarany sapana mpamantatra ny toetra ny andro. Andro ratsy vao miforona ilay hita amin'ny faritra Avaratra nosy amin'izao ary tsy nisy fiantraikany eto Antananarivo. Faritra andro ratsy zany hoe Andian-drahona ao Avaratra Atsinana ny nosy izay mitoetra ary mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny tapany Avaratra ny nosy iray manontolo. Raha ny azo lazaina amin'izao fotoana izao ny eto amin'ny afovoantany dia volon'androm-pahavaratra tanteraka io zany fa tsy dia misy ifandraisany loatra amin'ilay faritra andro ratsy fa any amin'ny tapany Avaratra ny nosy no tena itoeran'ilay Andian-drahona matevina. Mahery ny telonjato ireo mbola traboina mipetraka amin'ny sekolim-panjakana ao Mahajanga taoriana ny tondratra ny nazo ny mponina ao amin'ny faritra Boeny. Efa mihatsara nefa ny toetry ny andro any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nahitana masoandro miposaka kely io maraina io tena tapitalanan'ny Mahajanga fa ny tolakandro kosa somary nanjobona ny rahona amin'izao fotoana izao. Ireo traboina sy fanampiakarana ireo tompona fanjakana rehetra teo amin'ireny sekolim-panjakana ireny ary arahana masa ny fahasalaman'izy ireo amin'izao fotoana izao. Marina moa fa efa somary nahitana fianana ireo rano miangona izay nanadifitra ny tanànan'ireo sy fokotany maro samihafa teto Mahajanga ka isan'izany ny tena mifokotany tsara rano ambony, tsara rano ambany ary ambalavola. Nambarany sampana mpamantatra ny toetrandro anorana foana ny folakandro sy ny alina mandritra ny herinandro ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika izao ka izany no antony irotsakorany. Eo amin'ny lafin'ny kolotsaina nahafapoan'ny mpijery ny tantara nentin'ny kompania Arafit omaly tetsy amin'ny CGM Analakely. Ny tantara ny mpanoratra Heinrich von Kleist no nety izy ireo antsehatra. Nankalaza ny fahadimy-taona koa ny Jazz Club any CGM io tolakandro io. Namarian'izany ny fandraisana anjaran'ireo mpikambana taloha arahantsika tahak'izao ny fanadadiana.
Nanaja ny teny nomeny Andro Rajofery mpandrindran-tsehatra sy ny kompania Arafito tarihany omaly nandritra ny fampisehoana nentiny tetsy amin'ny CGM Analakely. Seho maro loko no nitsenan'ireo mpijery ary samy hafa-po tamin'ny fiakaran-tsehatra ireo mpilalao izy ireo. Ny marina rehetra zany tsy maintsy mipoitra dia tena tsara tafavoaka tsara namoaka an'ilay izy tsisy marina tsy mipoitra zany dia hoe le satroka le solovolo. Olona zany ny acteur tena tiako tao anatin'ilay izy satria hainy ny milalao an'ny eo amin'ny toerana mampameloka azy sady hainy manao an'ilay teatra zany. Androany tetsy amin'ny CGM Matrandy nankalaza ny fahadimy-taona ny Jazz Club an'ny CGM. Ny fandraisan'ireo mpikambana taloha no nanamarika ny fotoana. Ny fanesy tao anatin'ny 5 taona ny seho isaky ny alahady 7 volana ary ny fivoriana Tsakiato ny alatsinainy. Anisan'ny seho nisongadina hatr'izay ny tetsy Andohalo na koa ny jazz Totobato. Ao aorian'izao mbola hiakatsehatra ny Jazz Club en CGM amin'ny 12 volana febroary izao etsy amin'ny paroisse internationale Andohalo. Iny vaovao kolotsaina ihany koa no mamarana ny fotoana amin'ny tsy hariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao indray amin'ny 2 ora eto amin'ny KOLO FM sy ny KOLO TV. Veloma tompoko.